De faly miaraba antsika indray a izay ekipany basifafy. Ny tuto antsika anio a dia ny mahakasika ny hoe afaka ampiasaina miaraka amin'ny transpose ve a ny basifafy. Inona moa ny atao hoe basifafy? Atao hoe basifafy a dia instrument vita malagasy a tendrena amin'ny tongotra ary azahoana feo basy dia ito tazantsika ato ambany aty ito le izy. Arak'izany a hoe afaka tendrena miaraka amin'ny transpose ve a ity basifafy ity. Ny valiny tompoko a dia hoe eny ary tena tsotra no mampiasa ny basifafy, tsy manahirana mihitsy raha hoe ampiasa transpose aminazy satria ny efa manana an'le habitude zany ny tongotra arak'le exercice efa mahazatra antsika dia mikisaka fotsiny. Izany hoe raha hitendry do zany zao ohatra do ré mi fa sol, dia raha hitendry do dièse zany dia iny ihany ny ataoko do ré mi fa zay do ré mi fa sol, zany hoe mideplasy fotsiny any tongotro. Jerevantsika anie le hira teo hoe iny le teo iny ihany a raha hitendry zany zao dia ho transposé ntsika le izy a ataontsika en do dièse indray, zany hoe dia ataontsika do dièse indray le izy zany zao dia jery tsara le tongotro a teo ihany fa mikisaka fotsiny do a dia do dièse zay. Za zao ato ambony ato a mitendry en do, ato ambany ato a fa mitranspose plus 1 dia mampiasa mitendry en do dièse zany a ato amin'ny basifafy ato. Diavininy dia misaotra antsika indray nanaraka ny video ary manasa antsika mba hiclique j'aime eo amin'ny video eo ary ametraka commentaire raha misy fanontaniana tiantsika ho apetraka. Misaotra indrindra.